ny tina be mifankaty zay moa zany no lohevitra ndraisitsika tamin'ity niany ity dia ho zizy zahay ato hoe fahaiza miaina ao anatin'izany tsy tokony ho isy zany lonilony na koa hoe hatezerana avy amina olona anankiray na io lehilahy na io viavy matetika zany atsika rehefa tsy mahazo fanomezana amin'ny olotytsika dia any ianao zay fa midongy sady mitrembogno magnangoky mitrembogno izy eto dia magnangoky amintsika igny dia lasa simba amizay zany le fiaragna tratra zay angoko nataonao zay noho izany zany raha toka nahazo foana anao nandritry ny taogno maro dia mila koa zegny hoe raha sendra mba tsy nagname le vaditsika na sipatsika dia ao ny antony satria fiainana fa mahay lafo mahay sarotro mety projet hafa koa ny agnatin'ny menomeninazy dikan'izegny zegny atsika mila mahay miaigny ao anatin'izay fiarahan'olondroa zay mba tsy isin'izay hoe disadisa ao anatin'ny fiatrehantsika ny fetin'ny mpifankaty zay tsy voatery zany hoe ho isy cadeau foana ny fitiavanareo fa rehefa miarafaly miaraka mifankaty dia fa zay no zava-dehibe zay ngambany amin'igny fa dia tozatsika ny lamozika ridon sarebareba fitiony dia ampy ok are zay dia mirary soa ny mpifankaty jiaby ao anatin'izay fandraisana raha ny fandarana eto amin'ny radio ny amintsika